raha hoe tsisy olona hitan'i Jesosy mihitsy io fa ianao no ahilana Jesosy hanambarana azy amintsika ve zany ianao zany no Jesosy kely mandehandeha mizara ny heriny Jesosy mampiseho ny fahefanana anana Jesosy mampiseho ny fahatsarana Jesosy mampiseho ny fahalebiazana Jesosy ianao marana ny Jesosy ao anatinao haleloia azo hery anareo amin'ny ilatsahany fanahymasina ao anatinareo raiso zany teny zany no fienanao anao raiso ampinono zany teny zany fa rehefa miteny an'izany ny tompo ho anao ihany koa zany ho aso ho anao zany tsy ho an'ny mpianatra taon'ny asan'ny apôstôly ihany zany voalohany fa ho anao koa amin'izao fotoana izao zay nandray zany teny zany dia omeny tompo hery koa ianao amin'ity taona 2024 mbany vavolombelon'i Jesosy zay mirakapelaka Jesosy atsika eto amin'ity taty mandrapatonga ny hery am'raha lanitra akatsika dia azontsika hery vavolombelon'i Jesosy alleluia manaiky an'izany ve ianao d'accord amin'i Jesosy ve moa amin'izany vision an'i Jesosy zany hoe azo hery ianao amin'ny ilatsahany fanahymasina ao aminao ho vavolombelon'i Jesosy halleluia zay metsara velatsy tsy mahay metsara velatsy tsony zay mandaika tsy mahay mandaika tsony zay mamitaka tsy mahay mamitaka tsony zay malahelo ho faly zay matavatra ho samy zay kivy ahely ary zay lavin'ny fahotana tsy ho lavitsony rehefa manana an'ilay hery ao anaty dia Jesosy zany amen zany filazantsara hoy Paoly zavatra toriko aminareo tsy resaka mafy fotsiny fa zavatra toriko aminareo dia démonstration de force ary tena ny olona dia hijery an' Jesosy ary amin'ny alananao nefa miasaran' Jesosy amen amin'ny alanantsika tsirairay avy ny tompo tsy anao mazy dia tonga dia mandeha daholo gavana rehetrarehetra fa ianao mampiasainy hijoro vavolombelona ho azy ianao no ampiasainy hitaona olona ho azy ianao no ampiasainy ampita ny hery sy ny fiainana sy ny fifaliana sy ny famasinana ao amin'i Jesosy amen izao sy anao zay anao ianao hoe ianao maray micro irery io zany fa raha mandeha zao teny zao anao dia Jesosy koa miantso anao ho vavolombelona aiza Jerosalema Jodia Samaria hatramin'ny farantany samy manana ny Jerosalema tsitsy samy manana ny Jodia Samaria hatramin'ny farantany halleluia dia tena hoe amin'ity taona 2024 ity indray mba hitombo hery ao amin'i Jesosy ianao amen mba hitombo hery ao amin'i Jesosy ianao Salama efatra valopolo dia ozy izy sabatra zay manan-keraka aminao dia amin'Andriamanitra zany sabatra zay manan-keraka aminao ao am-polo lalàna miampy hery eny am-pandehanana izy miampy hery eny am-pandehanana izy fa tsy hoe miereraka eny am-pandehanana izy tsy normal raha miereraka eny am-pandehanana satria tsy sitrapony tompo zany tsy tenin'ny tompo zany fa ny tompo dia hoe miampy hery eny am-pandehanana izy tsy hoe sy tamin'izany mbola voanandray an' Jesosy ny nafahana ohatry zany tokony hafahana foana ianao fa mizaha voanandray an' Jesosy ny nahery be so efa 2014 efa miperaperaka tsy zany lo izy arakaraky ny andehanana io taona io arakaraky ny sonao arakaraky ny ansonao no tokony mbola mahazo hery ao amin'i Jesosy ianao amen fa raha tsy nahazo hery ao amin'i Jesosy ianao ay zany herinao foana kay nampiasainao hatramin'izay ny sainao foana ny ampiasainao hatramin'izay ny lohanao nampiasainao hatramin'izay nofonao nanaovanao ezaka hatramin'izay hoe mijoro tafatoetra kory mira ny asa reraka ny nofonao avy eo fa tsy nofona zay ny tompo miasa fa ny fanahy amen ny fanahy masina zay mahatonga anazy miteny azo hery ianareo milatsahany fanahy masina ao anatinareo ary hoe fanahy masina iny ilaina zasy anao amin'ity taona 2015 amen kado tsara ve omeny Jesosy zany ho antsika tsirairay avy hoe mahazo hery ianao amin'ny ilatsahany fanahy masina ao anatinao ary vavolombeloko ianao halleluia halleluia tena hoe anaitaitranao mihitsy ny tompo anana anaitaitranao mihitsy ny fanahy
Amin'izany teny zany hoe ianao ny action Jesosy ho vavolombelo. Vavolombelo zany matoa vavolombelona dia nahy. Vavolombelo zany koa atao vavolombelona dia nyaina nahita amin'le zava. Ary matoa zany ianao atao mitombo vavolombelona dia mila naninona koa ianao zay. Mila naninona? Mila nahita, mila nyaina. Ary lasa iainanao zany hoe tena mandresy ny fahotana, manitsaka ny fahotana, tsy andevo ny fahotana, tsy andevo ny olona, tsy andevo ny fombafomba, tsy andevo ny filan-dratsy, tsy andevo ny fitiavam-bolo, tsy andevo ny fitiavana pera sy vonana, tsy andevo ny mofo intsony, fa fonena ny fanamasina dia mandresy ny fahotana, mandresy ny fakapana, mandresy ny asan'ny maizina rehetrarehetra. Halleluja! Tsy ho vavolombelon'olombelona, tsy ho vavolombelona fikambanana, tsy ho vavolombelona tomkom-pivavahana, fa ho vavolombelona izy. Halleluja! Vavolombelona Jesosy. Dia ohatr'izao nke zany fisainan'i Jesosy zany, ohatr'izao nke zany fomban'i Jesosy zany, ohatr'izao nke zany fiasan'i Jesosy zany, ohatr'izao nke zany Jesosy zany, satria ianao hiainan'i Jesosy ny ao anatinao, satria Jesosy lasa velona ao am-ponao, satria lasa Jesosy no manjaka amin'ny sainao, Jesosy no manjaka amin'ny fiainanao ray manontolo. Dia hitan'ny olona avetsany ina tsy miteny ary hoe manana hery ny olona, manana fahefana ny olona iny, ary manana Jesosy ao anatiny izy. Mivoaka ho azy le fitiavana, mivoaka ho azy le fandeferana, mivoaka ho azy le faharipo, mivoaka ho azy le faharetana amin'ny olona mety hoe tsy mahay le olona, mety hoe medameda le olona, mety hoe manandraika le olona. Ianao maharitra foana. Halleluja! Ianao feno fitiavana foana, ianao feno fifaliana foana. Halleluja! Ny olona amin'izao fotoana mitady fifaliana. Satria reraka ny fiainana, reraka ny fiainana, reraka mirotoroto, reraka ny miasakasaka, reraka ny fivavahana, reraka ny asa fanompoana, reraka ny mandeha miasakasaka, dia mitady fitsara, mitady fiainana, mitady fifaliana. Manomboka zao taona vaovao dia mety reraka tany fiainana, lany vola, lany hery, lany nihetsiketsika tamin'ny zavatra maro. Dia hoe mainamaina ndray fa zavika zany mainamaina e. Ao tompo tsisy mainamaina zany. Amen. Mahazo hoe tsy fahefana ao amin'i Jesosy. Fa tsy anaraka atanao zao tontolo zao hoe ozy zao tontolo zao hoe mainamaina rehefa janvier dia mainamaina koa anao janvier. Halleluja! Mahazo hoe ny mpandehanana izay manana an'i Jesosy. Mampihery ny mpandehanana izay manana an'i Jesosy. Eny anesena fahotana, eny anesena fakapanahy, eny anesena ny fampianaran-diso, eny anesena ny mpaminany satroka sy ny mpamianatra satroka, eny anesena ny asan'ny maizina, eny andodana zay tsy avy amin'i Jesosy. Mahazo hery ianao, tsy andro février ianao va azo hery. Dia amin'izay indray vao tsy mainamaina. Halleluja! Fa tokony manana hery foana ianao rehefa manana an'i Jesosy. Fa mieritserety raha tsy manan-kery ianao, sao dia tsy manana an'i Jesosy ianao. Sao dia tsy ao anatinao Jesosy, sao dia tsy mipoetra ao anatinao Jesosy, sao dia tsy manjaka amin'ny fiainanao Jesosy, sao dia tsy manjaka ao am-ponao Jesosy, fa teorina ao anatinao, sao dia ara-tsaina no anarahanao Jesosy, sao dia ara-pahalalana no anarahanao Jesosy, fa ara-pahalalana tsy maseho, tsy mampiseho ny heriny Jesosy. Fa mifanahy Jesosy ao anatinao, mifanamasina ao anatinao. Halleluja! Zaraina amintsika mihitsy zany. Tena zay raha tonga le tsy molana ray teny any ten'Andriamanitra. Tonga dia miteny fotsiny ako zao fa zay ny amtenen'ny fanahana. So ny zareo aiza dia verset biblike, aiza dia teny sy milerana any. Fa zany lerana zany efa teny ome ny fanahintsika daholo hoe azo hery ianao mila tsara fanamasina ao anatinao. Ao ny vavolombelona. Halleluja! Dia ny olona zay teo mitady fifaliana, mitady filamina, mitady fitsara, fa tsisy filamina, tsisy fitsarana, tsisy fiadarana raha tsy ao amin'i Jesosy. Ary ny olona nefa tsy ahitany Jesosy raha tsy amin'ny alalanao mijoro amin'i Jesosy, manome fifaliana, manome fiadarana, manome hery, manome fitsarana, manome fiainana. Halleluja! Manome fiainana venao, manome hery venao, manome fifaliana venao, mizara fiainana ho an'ny olona venao. Sa mizara alahelo, sa mizara kivy, sa mizara fatrotrana, sa mizara tahotra, sa mizara fahiny. Fa ny tompo dia ampiasanao izara hery, izara fiainana, izara fifaliana, izara fanatenana. Amin'izao fiainana fiaino alahelo, fiaino tahotra, fiaino akivy, fiaino orooro zao. Zany mijoroany tokony ijoroany zanak'Andriamanitra, zany tokony ijoroany zay naray an Jesosy, ho vavolombelon'i Jesosy. Halleluja! Anana hery, anana fahefana, azo hery anareo amilatsahany fanamasina aminareo ho vavolombelona. Halleluja! Ho vavolombelon'i Jesosy, ho vavolombelon'i Jesosy.
te antso anao Jesosy ho vavolombelona, te antso anao Jesosy amezan-kero anao. Fa raha ny saina, raha ny fo, raha ny tanjaky ny loha tsy azo hery fa ny fanamasina mitoetra ao anaty. Ary ny fanamasina tsy miara mitoetra amin'ny fahotana, fanamasina tsy miara mitoetra amin'ny firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy, fanamasina tsy miara mitoetra amin'ny fizirizirina amin'ny fahotana, fa ny fanamasina mitoetra amin'izay olona ny bebaka marina, ny fanamasina mitoetra amin'izay olona matahotra n'Andriamanitra, ny fanamasina mitoetra ao amin'ny olona izay niala tamin'ny fahotana ary tsy hiverina amin'izany intsony, izay mitoerany fanahy. Halleluja. Fa tsy hoe fanamasina mitoetra amin'izay mandray fanasany tompo, na hoe fanamasina mitoetra amin'izay vita batisa, na hoe fanamasina mitoetra amin'izay mitokanana diakona na mitokanana ompandray na mitokanana ompiandry. Ny fanamasina mitoetra amin'izay mibebaka, amin'izay niala tamin'ny fahotana ary amin'izay nankatoro tenin'Andriamanitra. Halleluja. Mety vita batisa mantsy ianao fa aveo anao mitoetra amin'ny fahotana ihany. Retetiny olona fa niandatsahana azy dia miletika dia miakatra iny dia mivovonjy izy dia manana ny fanahy, fa raha nalatsaka ianao dia nitsangana nefa ianao tsy miaina amin'ny famasinana, tsy miaina amin'ny tahotra n'Andriamanitra, tsy miaina amin'ny fampisinana ny fahotana, dia tsy mitoetra ao anatinao ny fanamasina. Halleluja. Fa mila manana ny fanahy, mila miala fahotana, mila rikoriko fahotana, mila mandao izay rehetra tsy avy amin'ny tompo ary mitsoka. Mitsoarina fa tsy maharitra manoloana fakapanahy, mitsoarina fa hitanao fa hitarika anao amin'ny fahatona, hitarika anao amin'ny fahafatesana, hitarika anao amin'ny fahalavolo dia mitsoa. Halleluja. Aza mety tsara velantsika. Amen. Rehefa hitanao fa misotrosotro manodidina anao ka mety ho lavo anao mitsoa. Fa aza mety tsara velantsika hoe na tsy hotiany zalahy tsy miara-tsy miarakaraka amin'ny zalahy eto, satria mpiara-miasa mety kafigafina ao ampiasana. Mitsoa. Rehefa Jesosy miaraka aminao manamarina anao izy. Halleluja. Tahaka nanamarina ny Sadaka sy Mesaka sy Abednego, nanamarina ny Daniel. Makankana Jesosy. Rehefa mifokafoka manodidina anao ka andavanao mangy ala mitsoka fa aza miavitra ao. Rehefa misotrosotro manodidina anao mpiara-miasa aminao mipiraita-po, ny mpianakaviana fivori-pianakaviana mangy ala mitsoka fa aza mijanonao rehefa tsy hijoro vavolombelona. Amen. Aza mijanonao rehefa tsy hijoro vavolombelona, mangy ala mitsoka. Aleo tiany Jesosy. Voavonjy amin'ny fiainana mandrakizay izay tiany olona rehefa halan Jesosy. Amen. Mijoroa an Jesosy. Raha hitarika anao amin'ny fahatona, manodidina, mitsoa. Zay mahatonga Paoly teo hoe mandosila ny filany tanora fanahy. Tsy miteny izy hoe miarety eo, miafy eo. Mandosila ny filany tanora fanahy. Halleluja. Ho antsika tsirairay avy, rehefa zavatra hitarika anao amin'ny fahotana, andosila, ialao, tapao. Raha masonao manafitoana anao, esory aminao izy. Raha tananao manafitoana anao, esory aminao izy. Tsy moramora zany manaly zany. Masoko be esory. Tiany tompo lazay izay zavatra mahafinaritra anao, zavatra tena mety be aminao. Fa ozy tompo hoe hitonana ny fahaverezany io migoty. Ataony tompo mihitsy hoe zavatra mety afinaritra, mety hoe mahafinarinaritra anao. Fa raha mitonanao ny fahaverezana, mongoty ala taminao teo. Da ataony tompo ho ary tompo klasy amin'ny maso mihitsy zany ilay zavatra mety afinarinaritra anao. Na hitovy klasy amin'ny tanana, tapao, mongoty. Halleluja. Tapao, mongoty, esory. Action tsy moramora zany. Tsy hoe safosafoy na rotsirotsy io. Fa misy hery ao zany, misy faraparana hoe tapao, mongoty, esory. Halleluja. Fotoana zao kuna tena hijoroana ho an'i Jesosy ka lasa elabafa. Fotoana zao tena tsy raisana komba amin'ny ratsy. Tsy raisana tsy kombakomba amin'ny ratsy. Tsy anaovana compromis ozy ny teny frantsay. Rehefa ratsy dia ratsy ary tsy arahana. Rehefa tsy mahay vonarina tompo dia tsy arahana. Na samy laza Jesosy ary, na samy hira fiderana rehefa nivony, tsy mitoetra ny famarina, tsy mitoetra ny taonan'Andriamanitra, tsy mitoetra ny fahamasina, mangosira ho tompo famerezana tady famarinana zay amin'izay olona miasa ho tompo amin'ny fo madio. Halleluja. Zany tian'ny tompo amintsika amin'ity androany ity. Fa tena aheritsika. Aheritsika. Ahery no tamin'ny 2014 ianao. Amen. Atanjaka-ponona mihoatra no tamin'ny 2014 ianao. Masina mihoatra no tamin'ny 2014 ianao. Matahotra n'Andriamanitra mihoatra no tamin'ny 2014 ianao. Irehaka ara-panahy mihoatra no tamin'ny 2014 ianao. Halleluja. Halleluja. Akaiky Jesosy. Akaiky Jesosy.
Ary mila mikikitsika miaso ny olona hoe miverena midiro amin'ny sampiara fa kelikely io dia hoarindrin'Andriamanitra ny varavarana ary zay tafiditra ao ihany voavotsy. Halleloia. Azo hery ianareo natsaha fanamasina aminareo vavolombeloko nareo. Halleloia. Halleloia. Ianao Jesosy ary amotsikosa nanao mihitsy ny fanahy. Tsy miteny izy azo hery ianareo amboninareo volo. Azo hery ianareo ahafahanareo mahazo vilasy fiara geza be. Azo hery ianareo ananaovanareo tena fipoahana rabolo. Tsia. Azo hery ianareo mba tonga anareo vavolombeloko. Vavolombelon'i Jesosy. Halleluia. Halleluia. Miariarena ho anareo miariarena ho anareo any an-danitra. Zay tsy misy kalanao na arafesana aman'io. Tsy misy jola na mpangalatra manao trano. Miariarena any fa za miariarena ety an-tany. Halleluia. Miteny aminao Jesosy ianao, miteny aminao Jesosy ianao. Iza ny vidinao? Jesosy sa zao tontolo zao. Iza ny vidinao? Ny aferany miaraka amin'ny Jesosy. Da hoe Jesosy mikarakara momba Jesosy ianao. Sa ianao mbola hikarakara ny aferany tany. Iza ny vidinao fa tsy miaraka reo. Halleluia. Tsy miaraka reo. Hoy Jesosy any amin'izay toerany miara ianao ambony fonao. Halleluia. Tsy amehery anao tompo. Angorinanao areso anao vanao tena hoe miliardaire eto tany. Zanak'olona tsy nanana zay nametrahana ny lohany. Halleluia. Hoy Paoly atsika tsy mitora inina teto tany. Ary ihany atsika tsy hitora inina ihany koa. Fa rehefa manana an'io tafita, manana an'io sotolo, aoksika hiarina any amin'izany. Halleluia. Manana tafita avy ianao. Amen. Manana sotolo avy ianao. Manana hoana avy ianao. Halleluia. Ampizay. Oh Jésus. Miatso anao Jesosy anao hiainao anatin'izany hoe fahomonanteny, fahomonam-po. Halleluia. Fa miatso anao Jesosy tena hoe hirehatra ara-panahy ao Jesosy. Hirehatra ara-panahy ao Jesosy. Hirehatra ara-panahy ao Jesosy. Hiampihery eny am-pandehanana. Hiampihery eny am-pandehanana. Me mahazo hery eny am-pandehanana. Halleluia. 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 Zany miaraka amin'ny tompo. Me matanjaka ara-panahy. Ary tompo mambehery ianao ara-panahy. Amen. Rehefa manaiky ny fitany fanahy ianao, rehefa manaiky ny fanjakany tompo ao anatinao ianao, tompo mbola mamehery ianao. Ao anao zay voasoratra ao amin'izay hafa efapolo ny farafara. Zay miala an'i Jehova dia maninona? Zay miala an'i Jehova dia maninona? Halleluia. Zay miala an'i Jehova dia mandroso hery. Mandroso hery ianao zany manosany mena hery. Raha mena hery ianao zany dia naninona? Tsy miala an'i Jehova ianao zay. Olombelona angamba ny alasanao. Pasteur angamba ny alasanao na bisôpy ny alasanao. Na ny lehilahy maherin'Andriamanitra na ny vehivavy maherin'Andriamanitra ny alasanao. Iny nefa tsy hitanao foana. Ary voaozina zay olona matoky olona. Fa hotahina zay olona matoky any Jehova. Halleluia. Ny ambarako aminao, atoko aminao lalasana vavy ny fanamasina. Ny fanamasina, ny fanahany Jehova. Jesosy Kristy no atono aminao. Zay miady any Jehova dia mandroso hery. Zay miady any Jehova dia mandroso hery. Tsy mijery minina, tsy manao resaka explication lavitsika. Fa matoa ianao milasaka hery zay, sao dia tsy miady any Jehova ianao. Fa mila mandroso hery. Halleluia. Zay miady any Jehova dia mandroso hery. Elatra no hiakarany tagnan'iny. Tana voro mahery. Hoariny tompo amin'iny ianao zany. Hoariny tompo amin'iny voro mahery. Halleluia. Samy mijery farany voro mahery ve ianao? Sa akanga tsara soratra. Fantakiny tompo aminao dia voro mahery ho an'i Jesosy. Voro mahery zany tsy mirehefa mitany zany. Aigle. Ny aigle zany manana tena manana hery zany, manana fahavitiany zany, manana maso mahinjery koa zany efa misy fahotany io dia miala any voro mahery. Ny aigle any anatin'ny rahoanany ary izy mahita ery ambany io misy aza. Manana maso lavitra be io aigle io. Afaka mijery ianao amin'ny internet io voro mahery zany. Inona toetra zany? Aigle zany. Mahita lavitra zany, mahay mijery zany, mahay mahery zany. Fanamasina koa mahery
miteny aminao rehefa ohatra ka misy fahotana dia ozy ny tompo hoe mahandro sira miala teo ony amin'io bolana hoe ny olona endry mahita ny lavaka dia miala fa ny adala miroso any dia milatsaka ao endretaka ny menarana ozy molataka ny voromenara rehefa ao anatinao ny fanamasina manana zay fahendreny zay fa manana zay famailona zay ianao fa ianao koa nefa manana falefana ahoana ny avitana zany lasa fanamasina halleloia tahaka ny voro mahery reke ny olona tsy te hivavaka fa hita le kristiana ohatra tsy voro mahery fa ohatra voro tsy mahery fa zay zasy ianao vavolombelon Jesosy vo mahita anao ny oly misy fifaliana miainga avy any ao misy fafitriana miainga avy any ao misy faly izy tianao mitondra fifaliana halleloia fa mety koa misy itsoka kozy hoe ile lehilahy maherin'Andriamanitra na le vehivavy maherin'Andriamanitra tsy tafatoetra eo aminao sara voalohany ny ratsy faratsy ho tafatoetra eo amin'ny fonenany marina halleloia fiainana ty miaraka amin'ny Jesosy ty raha lasiana vavy ray aman-dreny malala zandry malala fiainana ty miaraka amin'ny Jesosy ty ary Jesosy mila miditra ao anatinao ny zava-dehibe Jesosy miaina ao anatinao ny zava-dehibe Jesosy manjaka ny fiainanao isanandro isanandro ny zava-dehibe mahatonga anao mandeha tahaka ny voro mahery halleloia matombotombo mitena misy ay hoe tahaka ny voro mahery jereo vo kalitean'izany voro mahery zany zany aigle zany manana hery zany manana fahefany zany ary ny tompo koa hoarina amin'ny aigle Jesosy koa hoarina amin'ny aigle voro mahery zay miandry any Jehova mandroso ezy helatra miakara tahaka ny voro mahery miakatra ianao samy hita amen ara-panao io resako so dia misy mahitanao mandeha bisikleta tsy me miakatra mihitsy anao zany raha mety hoe mandeha bisikleta anao afeno ny fanao Jesosy halleloia fa mety hoe miaraka amin'ny tena amer ianao fa ianao nefa mimidina ara-panao tsy mandelaka tahaka ny voro mahery tso fa mirahita ny zavatry ny tany zay voaosina ary menarana mihinana ny tany ary ny olombelona vita tamin'ny tany fa zay mahatonga ny tompo hoe sainy zavatany ambony andeha nitoeran'ny Kristy halleloia andeha izy fa tsy horeraka azakazaka izy fa tsy ho sasatra za mila dikontsika tsy mariary amin'ny taona ty zay me mandroso dia lereraka fa me mandroso amin'ny Jesosy dia me mahety me mandroso amin'ny Jesosy dia me mahety tao resika kelika zay salamo tsy vitsy zay Isaia fa efapolo Isaia fa efapolo andiny fa valo amby roapolo Isaia fa efapolo andiny fa valo amby roapolo Isaia fa efapolo andiny fa valo amby roapolo tsy fantatrao va tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny faran'ny tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy zany kalitean'Andriamanitra tsy mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalana mampatanjaka ny reraka izy raha reraka ianao toaka mahatompony tompo raha miavy ny tompo mamehery manao ndray izy mampatanjaka anao ndray izy na izy ianao ento na izy ianao ento mampatanjaka anao ndray izy halleloia mba mampatanjaka ny reraka izy ary zay kelyhery dia omeny hery be dia raisany amin'le asan'ny apôstôly toko voalohany ny favato asohery anareo amin'ny latsahany fanamasina alenareo ary Isaia sy le asan'ny apôstôly na dia tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo azy dia mety ho tafotoana mafy dia rehefa ny tanora ny zatovo rehefa tsy miaraka amin'ny tompo ho reraka sy ho sasatra sy ho tafotoana fa eo ny adiny faraiky amin'ny telopolo raisinao mponona manao raha nanaiky ny famarina nanaiky ny Jesosy ianao izay miandry any Jehova dia mandroso hery kosa zay miandry any Jehova dia mandroso hery kosa elatra no iakara mitaka ny voro mahery
miaka izy miala fahotana, miala fitaka, miala mpaminany sandoka, miala faminaniana sandoka, miala fitiavaboly, miala fitiavaka reny, miala amin'ny risoriso, miala amin'ny kolikoly, miala amin'ny laingy, miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny valotona maro isan-karazany, miala amin'ny fisotroana, miala amin'ny fimamoana, miala amin'ny fiboroana, miala amin'izao tontolo izao, miala amin'ny fahotana. Elatra ao miakarana tahaka ny voromahery, miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Mahagaga engeny ao amin'ny tompo e. Raha ny olombelona dia miazakazaka dia manino reraka, fa ao amin'ny tompo ny miazakazaka fa manino tsy reraka, tsy sasatra. Ahoana ny anazavanao an'izany scientifiquement parlant? Ahoana ny azavanao an'izany amin'ny sain'olombelona tsy hain'olombelona azavaina izany? Zay mahatonga ny olona miteny hoe, mahatonga ny Paoly miteny any Korinthiana hoe teny amin'ny asojaliana fahadalana. Lazay ny olona fahadala zay mino an Jesosy, lazay ny olona fa idiot, lazay ny olona fa ketrina. Zay nazo petera tamin'ny torony tenin'Andriamanitra tao aorian'ny latsahan'ny ranomasina, lazay ny fariseus sy mpamoron-dalàna fa idiot. Ary olona tsy mahay, olona tsy saina. Satria tsy tahaka ny olona ranofo ny zavatry ny fanahy. Ahoana izy izany hoe hiazakazaka dia tsy reraka raha tsy ao amin'i Jesosy? Ahoana izy izany hoe hiazakazaka nefa tsy ho sasatra ary mandeha nefa tsy ho reraka? Raha tsy ny herin'ny fanahy ao anatinao, herin'ny fanahy ao anatinao, tsy reraka tompo. Ary rehefa tsy reraka tompo dia tsy reraka koa ianao. Tsy sasatra ny tompo, rehefa tsy sasatra ny tompo dia manina koa ianao, satria ianao miankina amin'ny tompo. Zay mahatonga anao mivavy-olombelona kely. Fa raha tompo miteny hoe tsy ho reraka nefa ianao reraka, isan'izany mandaiky ianao sa ny tompo? Ny tompo nefa tsy mandaiky. Raha sasatra ny tompo tsy sasatra nefa ianao sasatra, isan'izany mandaiky. Misy zavatra tsy mikolona zany ao, misy zavatra tsy mikolona. Fa mila miaina amin'ny fahamarinana ty teny tsika. Raisina amin'ny finoany ty teny ty. Halleluja! Raisina amin'ny finoany ty teny ty, na izy ianao na izy eto. Tsy mila vola makarena na fahaizana fahalalaza amin'ny finoany zany. Rehefa mino dia mino fotsiny. Halleluja! Tsy mila diplôma inona ianao, ay arakaraka ny diplômanao masy nazonao finoana. Finoana azon'ny olona. Rehefa mino ny filazantsara, rehefa manana folo izy, avy amin'ny folo inoana. Halleluja! Zay ny mahatonga ny hoe tena ataon'ny tompo tatom-bava izy izy miendry amin'izao tontolo izao. Ataon'ny tompo mienatra izay manam-pahalalana amin'izao tontolo izao. Satria ny adala, ny ivaraza no atao farahida no nataon'ny tompo hitory ny filazantsara. Halleluja! Ary mila mitoetra ny fanetetena ihany koa tsika. Fa zany napetraka ny tompo aminao androany. Zany napetraka ny tompo aminao androany. Aza velan'ndaika ihany ny devoly ianao. Fa ny devoly ny tena anao isinao efa reraka e. Lava amin'ny anaran'i Jesosy zany, dia voly miteny anao izy, ianao efa sasatra e. Mbola ahoana indray zao ty 2015 ty. Efa taloha ny nafanao an'i Jesosy fa zay ao tsy mahafantatra. Raha vo zany ataonao dia ahoanao sy to alohan'ny vavaka eo. Alohan'ny vavaka eo. Fa mila olona mahery eo amin'i Jesosy, ary tena ny tompony efa mampahery anao fa miteny anao. Laza aminao zavatra mariny zany zaraiko antsika zany. Tsaraiko zany. Fa mia mandroso moery ao amin'i Jesosy. Ianao zany miandry Jesosy eny fiverena, manam-piarinao a Jesosy mamehery anao. Miandry fotsiny ary anao dia mahazo hery. Zay miandry mbola eo ampiarasana zany a. Fa rehefa tonga mihitsy zany ny tompo dia tsy haiko tompo eo tahak'izay hoe mahazo hery miloatra no ny hery rehetrarehetra. Andeha izy fa tsy ho reraka. Andeha izy fa tsy ho reraka. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Raiso ao finoana zany teny zany. Raiso ao finoana zany teny zany. Dia volony mampitahotra, dia volony manakivy, dia volony mampandreraka. Vao mandreva avao dia manangovotra, vao mandreva avao dia torovana be. Fa maroay amin'ny anaran'i Jesosy zany dia mahazo hery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona mipoitra eo. Ahoana ozy rehira na inona hitranga Jesosy, na ny lanitra homanga Jesosy, na homatroka mangina Jesosy, dia ho feno fifaliana Jesosy. Ho feno fifaliana Jesosy, ninona mitranga eo. Mampahery bika zany teny zany. Ninona mitranga eo Jesosy, dia ho feno fifaliana foana Jesosy. Raha miorona tompo ilay fitiavanao miloko Jesosy, miorona amponao ny fitiavanao Jesosy. Bale teny zany hoe fanamasina, fanahy Jehova, fanahyn'Andriamanitra, fitiavan'i Jesosy, raha ihany zany.
Jesosy fe ao anatinao. Fa raha ao anatinao Jesosy, me mahazo hery ianao, me mandroso hery ianao, tsy ho reraka ianao, tsy ho sasatra ianao, tsy ho kivy ianao, tsy atahotra ianao, tsy ho resy ianao. Halleloja! Amin'ny anarana Jesosy. Ny fotoana misy dia atary Jesosy ka tsisy ampimaro Jesosy. Raha ny olona atao poko da fitiavanao inoko Jesosy. Halleluja! Tsara be ka zany tononkily zany e. Ny fotoana dia mandalo. Zay mijoro tsara eo amin'ny Jesosy foa. Jesosy Kristy tsy miova, omaly, anio, mandrakizay. Ianao koa rehefa mitoetra amin'ny Jesosy dia tsy miova ianao fa masina ao amin'ny Jesosy. Tsy miova ianao fa marina ao amin'ny Jesosy. Tsy miova ianao fa me mahery, me matanjaka. Mijoro ao Jesosy. Na miodina daholo ary ny olona, na mety tsy tia ary ny olona, raha miempotra ny olona, me lasa ny zao tontolo zao ny olona, me kivy ny olona, ianao me mahasoa foa. Fa ao lala tsara ianao rehefa nandray an Jesosy marina, ary mitoetra fahamasina sy fahamarinana. Ao amin'ny lala tsara ianao fa vetivety sisy, kelikely sisy, fa rehefa kelikely sisy dia overy Jesosy, ho avy Jesosy. Halleluja! Fa raha mbola tsy manana Jesosy ianao, dinio ihany mombanao, dinio ihany ny tenanao. Fa za efa nanana Jesosy tsy nanenenako miaraka amin'ny Jesosy hatramin'ny zao, hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa manome hery io, manome hery io, manome tanjaka io, manome fahefana io. Ahafahanao miala amin'ny fahotana, miala amin'izao tontolo zao, miala amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy avy amin'ny tompo, miala amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Jesosy no ambarako aminao. Tsisy afa-tsy Jesosy ny vahaolana, tsisy afa-tsy Jesosy no omena anao. Halleluja! Jesosy rehefa tao amin'ny jaridaina ny Getsemane, reraky Jesosy, reraky Jesosy, fa diranovana loatra ny fanahiko izy tahaka ny fofay, ary mivavaka tamin'ny ray mihitsy izy hoe raha eo, raha sika koa esory amiko ty kapoky ty. Nefa aoka tsy sika boky no atao fany anao. Fa ny tompo rehefa avy eo, ny ray naniraka jeny namohana Jesosy. Nafahany miatrika an'izay atrehana rehetrarehetra. Halleluja! Ninona ho atrehanao ihany koa rehefa miantso amin'ny tompo ianao, zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo izy sy manino no vonjeny, tsy miantso anahy. Fa miantso an'izy, tsy miantso ny lalasena vavy sisy eny azo antsona ihany tena efa misy ilana. Fa alohan'izay rehetrarehetra zay Jesosy mihitsy aloha antsoina. Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Avy eo tompo mety tena atso ihany lalasa ihany vavy ary vavy, iary ifampizary, iary ifampony. Fa aloha zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Zay rehetra ozy izy. Zay rehetra ao anatin'izay ianao, ao anatin'izay zany. Fa ozy izy hoe zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Miantso ny anaran'ny tompo anao hoe mbo fiava, tsy ho izy afaka tsy ho izy. Satria ay za tsy nanao akanjo masina dia tsy afaka miantso ny tompo. Ay za tsy mbola any am-piangonana dia tsy afaka miantso ny tompo. Ny tompo afaka tsonao eny rehetrarehetra eny. Satria fanamasina tsy voafehan'ny trano itsony. Ny tompo maheno anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eo ampiasana ianao mavesatra ny mombanao, manahirana anao zavatra rehetra, miantsoa ianao fa ny tompo mihaino anao. Eny an-tsena ianao, misy zavatra tianao resana ny tompo, miantsoa tompo teneno izy, resao izy fa mihaino anao izy. Any an-dalana, any an-trano, eo am-pakana iny, eny an-jaridaina, ao an-dakozia. Naiza misy anao, rehefa miantso ny anaran'ny tompo ianao, zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo izy aoka hiala ratsy nefa. Efa anatin'ny fahamasinana ianao, tsisy saturation, tsisy parasita manelikely, maheno anao tompo. Ary rehefa misy tahaka andany Jesosy teo dia nahazo hery Jesosy, tonga Jesosy efa eny amin'ny hazo fijaliana, no ny fitiavany asa ianao. Fa Jesosy nefa reraky, Jesosy nefa teny mihitsy hoe esory ty kapoky ty e. Fa niantso amin'ray izy dia ny tompo namery azy. Tonga ny anjely namohana azy. Dia mamery azy nahavitany zay rehetrarehetra natao. Ny tompo koa amin'ny androany ty miteny aminao mamery anao izy. Aza misafidy zay tokony hovidiana fa anao tokony hanome zay tokony anao. Halleluja! Ary tokony hanolontsaina anao zay tokony hoarenao zay tokony ataonao. Fa tsy mamitaka io, tsy mandaniky io, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ny tompo. Fa vavolombelo amin'ny Jesosy. Zay ny zavatra voalasantsika tompo. Mihaino mandroso hoe tsy reraky, tsy sasatra. Zay rehetra tsika ndray ny Salamo fahaefana valopolo. Salamo fahaefana valopolo, andininy fahadimy. Salamo fahaefana valopolo, ny andininy fahadimy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pony ny lalàna.
ao am-pony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny lohasa baky izy dia atao misy loharano zany, ary ny lohamorana manary mpitahina azy, miampy eny ampandehanana izy, samy miseo eo anaty-an'Andriamanitra anjina izy rehetra. Zany ny lala izay tompo aminao. Andiny fahefatra anao dia mahita hoe sabatra izay toetra ao an-tranonao, ideranao matakariva izy, toetra ao an-trano tompo vainao. Amin'izany misy ny trano tompo honenana, fa ianao misy zao natao ny tompo trano honenana, toetra ao anatinao ve ny tompo, fa sabatra ianao ilay toerany tompo, sabatra ianao ilay toerany fanahy, sabatra ianao fa mahazo hery avy amin'ny tompo, sabatra ianao fa raha mandeha mamaky ny lohasabaky zany lohasa fitomanina, misy tahotra, misy ororo, misy zavatra manahirana, misy zavatra mampatahotra, fa ahoana lazay? Halleloia! Atao misy loharano, ary ny lohaorana manaro-pitahina azy. Zany miaraka amin'ny tompo zany. Tamy tena misy zavatra mavesaka olona vanao, misy zavatra manahirana nosagainao, ianao mandeha fahamarina, mandeha fahitsiny, fa ny tompo mamery anao anatin'izay. Raha hoe lasa misy fiderana aminao, raha tokony hitomany ianao lasa tsy nitomany fa lasa faty, raha tokony himenimeny ianao lasa tsy mimenimena fa lasa miteny, raha tokony hametsiny ianao lasa tsy mametsiny fa lasa mankalaza Jesosy. Zay hoe lasa misy loharano avitsika re zany, lasa misy loharano, lasa misy fiderana, ny any-ampiasana monomonona sy mimenimena sy milaza ny krizy, fa ianao rehefa ao amin'i Jesosy tsy krizy. Halleloia! Halleloia! So tena marina be zany, andramoka izao fa tsara zao, tsara zay miaraka na inona mitranga ao Jesosy, fifaliana ao amin'i Jesosy. So le lazainao reo fa resaka fotsiny zany, fa matoa zany tena zany fa zavatra hekako zany, tsy manana an Jesosy atao anaty, velona atao anaty. Karaha zany hoe manana Jesosy atao anaty, ianao koa afaka manana Jesosy ao anatinao, ary afaka miaina zay miainako ianao rehefa mialana an Jesosy. Halleloia! Mahazo hery ny ampandehanana. Era zay ny olona monjimonjy dao reny ambony taxi be, monjimonjy dao reny an-dàna efa lemreny fiainana, ianao manana an'ilay tena fiainana ao anatinao, ianao mitsikitsiky sarikidika tsy falifaly. Halleloia! Filazana tsara ny fifaliana, filazana tsara ny hery sy ny fahefana. Tozy olona tena rehefa vonon'io mitsikitsiky fotsisisisy antanana. Nefa tsy hoe fa rehefa namasina malatiny mame fifaliana sy mamehery azy. Halleloia! Fotoana zany zao tena fizoroana ho an'i Jesosy. Fotoana zao tena fampianana amin'ny fonony fa zao fiaina zao ratsy. Zay na zay Paoly tamin'izany ary Paoly manoratra amin'ny Efesiana hoe ratsy zao fiaina zao. Tsy haiko na tamin'ny taona fahaenina dimampolo tamin'any nanoratana amin'ny Efesiana. Mahita fa amin'ny taona 5 sy 4 arivo. Osy Paoly ararao nianao batsopa ratsy zao fiaina zao. Tamin'izany Paoly ny tena hoe ratsy zao fiaina zao. Koa amin'ny 2014 ho tsara zao fiaina zao. Iza mitena zao fiaina zao fa tsara. 2015 mazy e. Fa io miaratsy. Dia arakaraka ny miaratsy an'io me mahazo hery, me mijoro amin'ny famarinana anao, me tombo Jesosy koa hidelivre anao. Halleloia! Satria fatokavana Jesosy eny amin'ny raon'aty, hidelivre antsika amin'izay zavatra rehetrarehetra mety hoe manavesatra sy manahirana, fa manapatoman'izay Jesosy koa manome hery ho anao, handehananao mihery sy ny fahefana. Halleloia! Tsy manana lazaina anao fa-tsy Jesosy ny fanamasina zay ny important. Marana ny fanamasina mamero anao, ary afaka toerana ny fanamasina anao rehefa mibebaka. Fa raha mbola zavatsy ny tany no enjehanao, raha mbola zavatsy ny mofo no enjehanao, raha mbola resaka araky ny tany no matesanao, reraka foana ianao. Ary mbola hoe fivavahana sy toeram-pivavahana ao ny anao nefa ianao tsy manana ny fanahy, reraka foana ihany ianao. Fa bila manana ny fanamasina ao anatinao, ary ny fanamasina izy amin'ny andro farany no andro tsara ny fanahiko amin'iny. Amin'ny mofo rehetra. Mazava antsika zany amin'ny mofo rehetra. Fa tsy hoe amin'ny ampahapahana amin'ny sangiona fotsiny. Fa amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny mofo rehetra. Amin'ny zazakely, amin'ny zatovo, amin'ny tanora, amin'ny lahy antitra. Omeny tompo ny fanahy. Halleloia! Mba haniry an'izany ianao. Zany hoe fanamasina mitoetra ao anatinao zany. Fa raha tsy manana fanahy anao dia tratra fitaka eto amin'ny tany ity. Jesosy ke enty tena enty Jesosy io.
Iakaka ozy izy mahasampiarana andehandeha zao tsy avelako kambotonareo tsy avelako leronareo zao irahako aminareo mpananatra irahako aminareo ny fanahy irahako aminareo esprit de vérité satria efa am'izao tontolo zao be da be séduction ny fitaka zany laky zay avato amin'ny ten'Andriamanitra ihany fambotokoto dia ozy zao tompo tsy tafavoaka rehetra zaniko reto raha tsy alefako ny fanahy rehefa milatsaka ao aminao fanahy ainao am'izay hoe ty avy amin'ny Jesosy ty sy avy amin'ny Jesosy ty avy amin'ny Jesosy ty sy avy amin'ny Jesosy rehefa ny fanahy masina mitoetra ao anatinao zay mahela Jesosy zay mafitiavana Jesosy satria tsy avelany very ianao tsy avelany very ianao fa zao efa fotoana ny apostasie zany hoe apostasie olona miala amin'ny finoana olona miala amin'ny finoana miala amin'izay tena fahamarinana dia ao amin'izao fotoana hoe fotoanantsika zao fotoana hoe apostasie miala amin'ny finoana manary ny finoana rehefa manary ny finoana dia mandeha araka ny lofo mandeha araka ny zavatra manaitaitra ny vatana sy lofo fa tsy mandeha amin'ny finoana intsony mabe ny mpamina ny satroka mabe ny mpampianatra satroka alaka lazay tompo amin'ny Matthieu toko efatra amby roapolo hoe tandremo nareo vao fitaka fa maro no avy amin'ny anarako dia amin'izao fotoana zao hitsy zay hoe maro no avy amin'ny anarako anao fagagana izy anao zavatra matalazo izy vita mihitsy anatsakafo vany an-danitsy fa tsy midiko zany ozy koa hoe avahany amiko re tandremo nareo fa ovosao vao fitaka fa maro no avy amin'ny anarako dia ny mahatonga anao tsy voafitaka nino ny fanamasinao anatinao fanamasina ehetsy mampianatra anao anjakan'ny fanamasina anao tsy toeran'ny mofo tsy anjakan'ny mofo itsy zany mahatsara an Jesosy fanamasina raha lasaina bafa miamportambea tsy voavidinao vola am'karena ohatra nataon'ny Simona zany hoe tena ohatra ny tena vitan'ny petera maloka dia volany reo dia afo Simona mpanao ody magicien asan'ny apôstôly tonga valo na ame vola amin'ny petera mba hametro tanana koa ametro tanana koa fa zay ametrahako tanana mba hiara dia vola ohatranareo ohatra ny ataonareo fa ozy petera hoe verezanao miaraka volanao tsy manana anjara amin'ny fanjakana io ianao sao dia verinao vovoitom-bola ny fahefan'Andriamanitra sao dia verinao vovoitom-bola ny alen'Andriamanitra tsy talana tsy resaka ara-bola ny filazantsara tsy resaka fandoavam-bola no azonao hery sy ny fahefana tsy resaka fandoavam-bola no afahanao manana ny fitahina avy amin'ny tompo fa resaka fanetetena resaka fibebana resaka famasina resaka fialana fahotana resaka finoana anten'Andriamanitra maimaipoana no azonao ny fanahy amin'izao fotoana tambaza ianao asaina manome zavatra ianao voazon'ny fanahy voazon'ny fitahina voazon'ny fiadanana voazon'ny fitsahara voazon'ny fahombiaza fitaka zany fa amin'ny tompo tsy natona ariary ary zéro franc fiadarana zay hoe fahasoavana ndakiny tompo aminao fotsiny dia fibebana fiarana fahotana fiarana faratsiny dia miditra ny fanahy ny fanahy tsy alezy anaty fahotana ny fanahy tsy alezy ao anaty hypocrisie fiasara-belatsika ny fanahy tsy alezy ao anaty fiavam-bola ny fanahy tsy alezy ao anaty fizaozaoana sy préariana ny fanahy tsy alezy ao anatin'ny kolokolo sy ny laina sy ny fita sy mitoetra ao fanahy laza fanahy mitsoka tsy mahiara miaina amin'ny fahalotona ny fanahy tena ny fanahy na tsy amin'ny fanahy masina halleloia ny fanamasiny tena hoe ipoana ao anatsika raha ifanandray an Jesosy ianao salama fa 5:20 amin'ny zato salamo fa 5:20 amin'ny zato izay matoky an Jehovah dia tahaka ny telo-ohatra io izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay tahaka ny telo-ohatra manodidina an Jerosalema no anodidina Jehovah ny olo hatramin'izao ka ho mandrakizay amen zay matoky an Jehovah tahaka an'iny telo-ohatra zio zay tsy mihetsika fa mitoetra halleloia eo telo-ohatra zio na venao ianao zay dia mbola tsy tendroboatra fa sady mitoetra ianao tsy mitoetra mitoetra ianao tsy mitoetra mitoetra ianao tsy mitoetra fa zay matoky an Jehovah dia mitoetra tsy voaozogozo zay matoky an Jehovah tena zava-dehibe koa hoe matoky an Jehovah salaka Jeremia dia mitepisy ny voaozana zay olona matoky io tsy olona misy mitokisatsika tsy olona misy anteratsika tsy olona misy no andraraitsika sy antenaitsika fa olo tompo hoe voaozina ianao raha voaolona ny andrarainao
raha olona ny ateranao fa hotahina ianao raha matokony tompo tsy etsiketsiky hotenimondry io tafajoro tsara zany na inoninona avy eo na inoninona mandalo eo anao Jesosy le olona entina olona trano tamin'ny batoaty reny le olona nakatombo tenin'Andriamanitra avy ny orana avy ny riky avy ny safotofoto ny fiainana rehetrarehetra tsy mihotsokona mihitsy rehetrao tanany tsara toetra tsara fototra teo ambony vatolafo fanorena zany hoe tena orieno amin'i Jesosy misy ny fiainanao aoreokanao hitoerany fanamasina. Halleluja halleluja zany miaraka amin'i Jesosy mahazo hery rehefa andehanana tsy reraka tsy ketraka Jesosy olo zany Jesosy olo zany Jesosy Jesosy mihitsy Jesosy maraina Jesosy atoandro Jesosy hariva Jesosy amin'ny alina Jesosy anelanelan'ny atoandro sy hariva Jesosy anelanelan'ny atoandro sy ny maraina Jesosy anelanelan'ny alina sy ny maraina Jesosy fort fa tsy mamitako Jesosy na tongeto ianao na tsy tongeto ianao rehefa ianao manana an Jesosy ao anatinao zay ny important zay ny zava-dehibe ianao manana an Jesosy mandehandeha any am'izay rehetrarehetra lehanao any eny amanao lany tsika miona rehefa tonga ny tompo ohatra moanao mbola sain'ny tompotonga dia mbola miona ihany kotsika mbola miona ihany kotsika fa ny zava-dehibe ianao manana an Jesosy ao anatinao mihitsy ianao zava-dehibe fa raha tsy manana an Jesosy ao anatinao ianao raha tsy manana ny fanahy ianao tsy fantatry ny fanjakany lavitra ianao tsy fantatra ianao fa mila manana ny fanahy ianao vao fantatra fa rehefa tonga ny fampakaram-bady zanak'ondry rehefa maneno ny trompetan'Andriamanitra rehefa maneno ny fiantsoan'Andriamanitra niaraka anjely dia zay olona manana ny fanahy zay olona hitoerany fanahy ino no miara-miakatra amin'i Jesosy fa zay olona tsy manana ny fanahy tsy feno ny fanahy na ny vavaka ary na nanao fahagagana ary na nanao mirakla ary na nanao kadevoly ary na nanao asa maro be ary na ntory ary nefa tsy manana ny fanahy tsy tafakatra miaraka amin'i Jesosy ny manao amany tsy tafiakatra miaraka amin'i Jesosy ny manao amany nefa mety misy olona tsy hitanao mihitsy sady tsy mitory be sady tsy nanao kadevoly ny sady tsy nanao fahagagana ny sady tsy hitanao mihira fideraly olona tsy hitanao mihitsy tazanaizy ohatrany mandeha ny fotsiny eny fiainana nefa izy hitanao tafakatra tsy nanana ny fanamasina tao anaty izy halleluja halleluja manana ny fanamasina ao anaty izy zany ty fanamasina azenantsika n'androany ty raha tsy manana an Jesosy ianao hoy izy hoe fahatezerana no toetra ao anatinao zao matoko fatelo andimivena am'telopolo zay mizanak'Andriamanitra manana fiainana zay tsy mizanak'Andriamanitra dia tsy hita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao aminy masana be zany fahatezeran'Andriamanitra no toetra ao aminao zany fa ny azony tompo aminao dia miavaly ianao amin'i Jesosy miavaly ianao amin'i Jesosy raha mbola tsy manana an Jesosy miavaly ianao amin'i Jesosy efa fantatao hoe zany famarina zay manana an Jesosy any zay hitoerany fanahy any miara-iakatra aminy eny amin'irao lanitra novo fotsy raha avy fotoana ialany mitany ity fa zay tsy manana an Jesosy zay tsy hitoerany fanahy zay tsy mibeva nananao asa fanpo tsy hita omendrimendrika ity ivelany na ny vavaka na ntora nanao fagagana sisisasisi kanefa tsy manana ny fanahy tsy manana an Jesosy ao anaty dia ozy le vosoratra tasy amin'ny matotoko efa namroapolo hoe any amin'ny fikotroanify sy ny fotomanify fa tsy manana an Jesosy tsy manana an Jesosy ianao hoe tompony androany ty fantanina mipetraka aminao manana an Jesosy ve ianao efa nifanena tamin'i Jesosy ve ianao efa niavana tamin'i Jesosy ve ianao sa ara-tsaina fotsiny sa mbola fiainanao eny ataonao sa ara-piaramonina na ara-tantara maha-kristianina anao satria ianao manana trano fiangonana ny razabe anao atsianana sy atsianana sy atsianana satria ianao manana fifandraisana amin'ny fiangonana lehibe na hoe ianao taranaka kristiana na taranaka katolika na taranaka protestana taranaka FNM na taranaka evangelika mitombo tsy nijery zany tsy zany important amin'i Jesosy fa ianao tafahoana amin'i Jesosy ve ianao Jesosy ve manjaka ao am-ponao Jesosy ve ao anatinao efa niavana taminy ve ianao efa nifonanao ve ny fahotana rehetra efa nielanao ve ny fahotanao rehetrarehetra efa nibebanao ve zany ka tsy niverenanao intsony ary efa tonga olo vaovao amin'i Jesosy ve ianao raha misy olona ao amin'i Kristy dia olo vaovao izy ao amin'i Kristy halleluja
efa ao amin'ny Kristy venao mba hatonga anao olo-baovao. Ao amin'ny Kristy any maha olo-baovao anao mibebaka niala tamin'ny fahotana. Tsy hoe ao amin'ny katolika na ao amin'ny protestant na ao amin'ny témoin na ao amin'ny anglikana na ao amin'ny évangélika. Tsy zany zany fa ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy. Raha misy olo ao amin'ny Kristy olo-baovao izy. Miarahany Jesosy. Fa Jesosy te hiaraka aminao. Jesosy nefa tsy manao forcé. Tsy afaka hiaraka aminao izy raha tsy anao manaiky azy. Avaridalina vantola tsy efa mifanaiky izy no tena Andriamanitra. Mbola tsotra Jesosy aminao tanany amin'izao fotoana. Mba hamonjeny ianao, mba hanafahany ianao, mba hanadiovany ianao, mba hanamarinany ianao, mba hanomezany ianao fiainana. Fa ny olona inkela zay mbola rehefa rehefa tsy manana Jesosy dia maty. Ny olona rehefa tsy manana Jesosy dia maty. Dia mbola zay manana anarana novely ianao kanjo maty ihany. Mihitsy izy fa maty, mort vivant. Be mort vivant hitanao hoe mort vivant dia tsy manana Jesosy. Fa rehefa manana Jesosy vao tena vivant. Zay koa aminao zany. Raha androany fotoana tonga Jesosy movonina be ianao. Raha androany fotoana tonga Jesosy movonina be ianao. Raha androany fotoana iarahanao eto amin'ity tany ity movonina be ianao. Tafiakatra iaraka amin'ny Jesosy. So sanatria aria fitotoany aria fijaliana manak'izay, aria fahoriana manak'izay, tsy miverina tsony io. Fa androany toko manome safidy ianao. Androany toko te hiantso anao. Tena hoe amolo tena ho azy maro. Tsy amolo tena ho ana olona ho ana nafikamana na natrano fivavahana, fa amolo tena ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ho an'ilay tompony tompo, ho any Jesosy. Ao ihany na hitanao tena fiainanao. Ao ihany na hitanao tena fifalianao. Ao ihany na hitanao tena fitsaharana sy fiadaranao. Rehefa tena Jesosy marina ny ao anatinao, mampiatrano an' Jesosy ao anatinao, ao am-ponao. Efa aminao ve Jesosy? Efa manjaka ao fiainanao ve Jesosy? Efa ampana ao fiainanao ve Jesosy? Raha efa ao izy, manosoa ianao, manosoa amin'ny kely ianao, manosoa amin'ny kely ianao, tomoerana, aza miova, aza mizonoza, fa raha mbola tsy ao Jesosy, miavana angely. Iraka izay sombonenan'i Kristy, tahaka an'Andriamanitra mampilaza anay aminareo. Miavana amin'Andriamanitra ilay ianareo. Miavana amin'Andriamanitra ilay ianareo. Mba tsy ho fahavalon'Andriamanitra tsika, fa ho sakaizan'Andriamanitra, ho zanak'Andriamanitra. Inanatao finofono fahotana avy ianao azy hiverenana tsoa ary manakely fanjakan'i Jesosy ny fiainanao isan'andro. Azonao fiainana. Fa raha ny atao izay tsy azo fiainana ianao. Be miempotra, be miala, ianao ampijoro fo, ianao hiaraka amin'ny Jesosy foana. Alleluia. Ambaranantsika azy vakeo teny ao amin'ny mpitsara toko fahaenina. Mpitsara toko fahaenina. Mpitsara toko fahaenina. Andiny fahaefatra ambin'ny folo. Tsara toko fahaenina, andiny fahaefatra ambin'ny folo. Tsara toko fahaenina, andiny fahaefatra ambin'ny folo. Dia tolika anjery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao. Ka vonjeo Israely amin'ny tanan'ny Midiana. Tsy efa naniraka anao fa hoy izy tamin'ny indrisy tompo. Ataoko ahoana ny famonjy Israely mpianakaviko no malahelo indrindra eo amin'ny Manase ary izaho kely indrindra amin'ny ankonany raiko dia hoy Jehovah tamiko ombanao tokoa aho ka mety Midiana toy ny fameloana iray monja ianao. Amen. Misy itenerana tompo an'izany eto androany ho anao zany teny zany mandehanao izy amin'izao herinao zao. Ka vonjeo Israely amin'ny tanan'ny Midiana. Tsy efa naniraka anao vao fa hoy izy tamin'ny indrisy tompo ataoko ahoana ny famonjy ny Israely mpianakaviko malahelo indrindra. Misy ny teny sara amin'izany ato. Ty toerany ty androany
eo manasy ary izao ny kely indrindra amin'ny ankonany raiky fa ianao natsony Jehovah dia hoy zao va taminy ombanao tokoa aho ka melony midiany toy ny famelony ilay iray mosy. Zay mahatonga aza tena mandehanana zao zao zany tsy herinao ny andehananao fa tokony mamery ao anao zao ny faleme fatanjara tsy rehefa hotako a samihafa ny fahotana sy ny faleme rehefa matsy misy olo ao anatin'ny fofoanazy gara ao anatin'ny fisotoana ny faleme ty fatanjara tsy faleme zany fa fahotana fahotana ny tonga makaremeo zany e faleme ty raikaleky ty e fahotana zany fa mitombo hoe miery tanterana amin'ny faleme ao anatin'ny any ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny zavatra mavesatra anao ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany zay le zay hoe falemenao ao anatin'ny lenao tsisy hery tsisy hery ao amin'ny tompo mampiseho hery fahitanao tsy anao nge miasa fa mitompo hoe halleloia Gideon zany natsony tompo anavitra ny zanaka Israely satria nampizalin'ny Amalekita sy ny Madianita izy. Ary rehefa teny tompo hoe andao ianao anavitra ny zanaka Israely amin'ny tanany Amalekita sy ny Madianita dia nanavitra miaramila Gideon nanday izy aloatra le teo tsy nanaiky izy avy eo tompo nanesy lahatra azy any dia resy lahatra izy nanavitra miaramila izy miaramila fidinty Gideon 32 000 miaramila fidina hoe dao iady amin'ny Amalekita sy ny Madianita dia ozy ny tompo hoe tsy mienta reo 32 000 reo ianao 135 000 ny fikamarany Amalekita sy ny Madianita dia miaramila lalay Gideon 32 000 io zany hoe tena tonga 32 000 mety atao izy hoe 32 000 la ve icontre amin'ny 135 000 ahoana ny mandehany ty fa rehefa tompo nahita le 32 000 dia ozy tompo be loatra reo fa hainao solicité hoe noho izay 32 000 nandresenay zay matao aloha zo tompo alefaso mandeha mody dia le 32 000 aveo nalalana tsy haiko 10 000 teo dia vitanay zay mbola besaka ihany aloha zo tompo hainao koa reo nasaina ndray aloha nandeha sokorano teny amin'ny fary nataonay ny tri teo zay mandoalika ka milelaka ny rano ohatrany mialika zay vomody fa tsisy fa zay maka ny rano amin'ny tananao zao ka misotro ihany izy nefa raha 300 sisa le 32 300 sisa dia zo tonga ny 300 000 io no andresena ny Madianita sy ny Amalekita hitanao amin'izany hoe 135 000 raha 300 ahoana ny andresena an'izany fa aseho ny tompo misy hoe tsy 300 io mandresena io hoe tsy 300 io mandresena io fa zany momba azy ohatr'izay koa ianao milaza kely ery ianao milaza tsy mahavita ianao milaza mahantry indrindra amin'ny fianakaviana ianao milaza kely indrindra amin'ny fianakaviana ianao misy no ampiasain'ny tompo amen amen ianao misy no ampiasain'ny tompo ianao milaza tsy mahavity ianao milaza tsy mahay ianao milaza lerika ianao milaza tsy lazain'olona tsy ho alehany io misy no ampiasain'ny tompo satria amin'izay fotoana zay voninahitra ho an'ny tompo rehefa miseho fandresena halleloia voninahitra ho an'ny tompo rehefa miseho fandresena amen fa tsy mierinao tsy misainao tsy mitanjaka ao mafitanao azy fa ao amin'ny Jesosy irery any ao amin'ny Jesosy irery any halleloia dia inona mbola Amalekita manelikely avao inona mbola Madianita manelikely atsika fahazarana azy fomba fanao fomba fiteny fomba fisaina fomba fiainana inona koa zavatra mamotika anao inona mampitahotra anao amin'ny alonao inona mampahorohoro ianao amin'ny alonao inona ohatrany misy palpitation foana ianao misy olona tana palpitation matetika tompo anafaka ino ianao misy olona matahotra ny fiainana sy malaika anao ahoana ndraiky 2015 fa ny tompo miteny aminao hoe mandehana mazao herinao zao fa momba anao ny tompo miteny aminao hoe mandehana fa mitsika nafaka ny Madianita amin'ny alalanao midika zay ianao no afahantomany amin'ny vonany
vita avy eo tsy mipetrapotsiny ianao, ianao ndray irahan'ny tompo hitondra fanafana ho an'ny hafa. Amen. Ave zany halleluia. Tsy rehefa tondra ny fanafana ianao tsy hipetrapotsiny fa hitondra ho an'ny hafa ihany. Donc efa vakitsika farany josoa toko fahenina tsara zafady. Hosanna, Hosanna, all'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, 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 all'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Hosanna, 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 all'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Jesosy maty nitsangana tamaty no mampanisy anao. Zay no lakile. Zay no mampanisy anao. Jesosy maty dia nitsangana tamaty. Rehefa manaiky ny fahazakany, mandray azy koa ianao dia mampanisy anao izy. Inona no mampahory anao zao? Inona no tsy metimety? Inona no manavisaka? Inona zavatra mitsanga? Inona zavatra miantsy? Fa fotoana nafahany Jesosy anao zao. Fotoana navokany Jesosy anao zao. Fotoana ny Jesosy hieriny zao. Fa hitantarany Gideon io dia zao. Nisy tanteraka, peraka, reraka, visa, nanatsy, olo mihitsy zanaka Israely na nanaovany Amalekitas. Madianitas. Tena hoe nahansy. Dia niasana Gideon ny tompo alavaka azy. Bakeo kely tsara toko fahenina. Andiny fahenina. Tsara toko fahenina tompo amin'ny andiny voalohany mihitsy. Volao tsika. Volao tsara. Tsara toko fahenina andiny voalohany. Ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely. Zareo tsara zay. Ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotry Jehovah eo an-tanan'ny Midianina. 7 taona izy. Toy nanaovana ratsy ny nanoran'Andriamanitra anazy. So dia nanaovanao ratsy koa ny nanoran'Andriamanitra tao an-tanan'ny Midianina ny 7 taona zao. Andininy faharoa. Ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely ka ny taon'ny Midianina no nanamboarany zanak'Israely ireo fierena any tendrombohitra sy ireo zohy mba amin'ny fiarovana. Natahotra Midianina izy dia any anaty zohy no miafina. Manao fierena any anaty lavaka any miafina. Dia reo ny fahatelo hoe ary rehefa namafony Israely dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny antsinanana ka niakatra nanafika azy. Dia toro-tarifiny ka nanimba ny vokatry ny tany atsany akaiky ny Gaza ary tsy misy zavatra navelany iveloman'ny Israely na omby amanosy na omby na boriky fa niakatra izy nitondra ny omby aman'ondry sy ny lay ka ny fiaviny dia tahaka ny valalany amaroa ary tsy hita isa izy sy ny ramevany dia niditra tamin'ny tany izy andrava azy. Anao zany fandravana be nazo zanak'Israely. Ohatsy zavatra namonambolena sy zavatra nyvolena nalainy Midianina, nalainy Amalekita, ny omby amanosy, ny bokatra, ny fiompiny, rava daholo. Dia tahaka n'ino izy? Tahaka ny valaly. Ary dia nahatry indrindra ny Israely noho ny Midianina. Ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely noho ny Midianina, Jehovah dia namiraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely. Ary izay nilaza tamin'ny hoe izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely
izao no nitondra anareo niakatra avy tany Egypta sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano fanandevosana ary namonjy anareo tamin'ny tanànany Egyptianina tanany Egyptianina sy ny tanan'izay rehetra nampahory anareo dia nandroky ireo teo anoloanareo aho ka nomeko anareo ny taniny ary hoy izao tananareo izao ny Jehovah Andriamanitrareo aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita izay tompony ny tany omenanareo nefa tsy mihaino ny feoky anareo dia tonga ilay anjelan'i Jehovah ka nipetraka teo ambanin'ny hazo terepita teo Ofra izay any Joasy ary Ezrika ary Deona zanany ny velivavy tamin'ny fataka teo anilan'ny famiazan'olo mba hafely ny Midiana ary ilay anjelan'i Jehovah niseho taminy ka nanao hoe Jehovah momba anao ry lehilahy mahery dia retovy any teo Jesosy ny vahaolana tena ny fantsika fanjavatra nazo azany Israely tsisy vokatra ny zany tsisy zavatra ny zany tsisy zavatra mipetraka satria iterany amany sy ny Marianita fa tompona nanafaka azy ireo rehefa niazo Gideona izy ho anao koa androany efa misy haravana tanteraka amin'ny fiainanao efa misy fampitehana tanteraka ny fiainanao amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy hitanao tsony zay hevitra androany Jesosy miseho presente aminao androany Jesosy eo anoloanao na rehetra tsy fahasalamana ao aminao na fanandevozany fahotana ao aminao na tsisy vokatra kory ara miasa nefa tsy hita ihany zay zavatra moana tsy hita ihany zay zavatra voaray so dia misy Amalekita sy Madianita mihinana anao miara-panary kosa raha tsy tafajoro mihitsy tsy tafatoetra mihitsy tsy mamoa anao mihitsy dia misy Amalekita sy Madianita mihinana fa tompona nafaka andreo tamin'ny tanany Gideona izy rehefa misy fahitana atao dia tanga-mofo izay natsipy dia nandrisiny tao Madianita Jesosy ilay mofo velo mampatresanao mampatresanao Jesosy tsy bebe zany teny zany halleluia tsy bebe zany fa mariketena Andriamanitra dolo zaraina tamintsika ary maimai-pony tsisy hoe vola aloha io tsisy hoe dao ary aloha manompoany anao afaka ianao fa dao aloha anao fa tena anao sofera kely mampanasanasa kely ny ao an-trano ietsena anao mietsena na isan'andro azonao hery azonao fahefa azonao hitay lainy zany mbola fampiterana anao koa zany fa tsy resaka fanompoana olona tsy resaka fanompoana olona io sy fanarana olona fa resaka fanarana an Jesosy resaka fanarana an Jesosy ianao mandoaly teo anatrian Jesosy ianao bapo androany Jesosy hanafaka anao androany Jesosy hanafaka anao Guarda raha bebaka Jesosy iarainao mpiantsana Jesosy ampoana andresenao ny fahotana fa mila mandray an Jesosy zay ny tao mila Jesosy mitsinao anatinao anafaka anao tsoka be miaraka an Jesosy fono araiky azy omponao ray azy ponao anafaka anao aza ho anao fantarapery an Jesosy aza ho dinafana an Jesosy aza ho anao mafisotona an Jesosy fa Jesosy nge dia hanafaka anao milozy Jesosy nge dia hanafaka anao mifampizerana ho avy Jesosy nge dia hanafaka anao amin'ny tena fampizerana mirena Andriamanitra aneny anao raha tsy manaiky manatona azy tsy afaka hanafaka anao halleluia miantso anao Jesosy androany anao zay mbola tsy nanaiky azy fanjakany fonao
Anao izay mbola tsy mibebaka marina, anao izay mbola tsy namorom-tena ho azy, anao izay mbola tsy manana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay, anao izay mbola tsy manana antoka ny amin'ny famonjena, fa hiary efa mpitahity miantso anao Jesosy. Tsisy famonjena fa tsy ao aminy. Afao ny hevitra androany aza mangataka raha-pitso, aza mangataka rehefa avy eo, tsy hainao ny zavatra iseho rehefa avy eo, tsy hainao ny zavatra iseho raha-pitso, fa ny amin'ny androany, ao izay tafahavanao